Mahakasika ilay afera raharaha fiaramanidina izay hita tany Iran dia voatsoaka tamin'ny ora farany. Ny ministry ny fitaterana izay nilaza fa tsy nahafantatra n'inona ary nahatsiaro voafitaka manoloana ity raharaha ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampidrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hony na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika raharaha fiaramanidina izay hita tany Iran no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Hosoka sy fampiasana hosoka ary fanotonana ny filaminam-bahoaka no vesatra hiampangana ireo mpandraharaha izay anaovana fikarohana ireto. Nandefa fangatahana fikarohana sy famotorana iraisam-pirenena ny malagasy nangataka ny fanazavana tamin'ny fanjakana Cambodgien izay nanome lalana hampisidina ny fiaramanidina ho an'ny Iran raha voalaza fa efa tapitra ny feim-potoana nanomezana vonjomaika ny laharana 5 heures. Io no votoatin'ny fanambarana izay nirahan'ny ministry ny fitaterana sy ny délégué misara ny gendarmerie am-pirenena ary ny ministry ny filaminana anatiny sy ny tonia mpanao lalàna ambony. Nandefa taratasy fangataham-panazavana mikasika ity raharaha ity ho an'ny tale général ny ACM ny ministry ny fitaterana tamina 20 Jolay lasa teo. Ity farany izay milaza fa tsy mahafantatra ny mikasika ny zava-misy akory raha nambarany tao amin'io taratasy io hatrany. Ankilany namaly io taratasy io avy hatrany ny teo anivony ACM ny alatsinainy 18 Jolay tamin'ny alalan'ny tale général nambarany tamin'izany fa noho ny toromarika sy baiko avy amin'ny ministry ny fitaterana no nahafahan'izy ireo nanome ny laharam-pamantarana ireo fiaramanidina izay misa 5 ireo. Tsy azo inona araka izany ny tsy nahafantaran'ireo tompona ndraiky mpanjakana ity raharaha ity hatrany am-boalohany, indrindra ny filoham-pirenena sy ireo mpandraharaha ankaiky azy izay mifanerasera sy mifehy mihitsy ny ACM. Porofo miharihary mampiseho ny fiarah-miasan'izy ireo ny fanasarotana ny fampidirana angidim-by izay nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ireny. Tamin'ny andron'ny alatsinainy 18 Jolay nisy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nataon'ireo ministra sy ireo olona ankaiky ny fitondrana izay nampiandraketana ny toe-davatra mafana misy ao Madagasikara ao tahaka ity resaka aferana fiaramanidina ity sy ny raharaha teny ambohy malaza. Fotoana nilazan'ireto farany fa nahatsiaro voafitaka ny fanjakana malagasy tamin'ity raharaha ity. Ao anatiny izany hatrany tsy misy idiran'ny général Ravalomanana filohan'ny telo-mirandoholona malagasy ny mahakasika ny raharaha Boeing 767 izay misa 5 tafiditra tany Iran izay mahavoasaringotra ny mpandraharaha indiana hoy ny teo anivon'ny telo-mirandoholona. Io mpandraharaha io izay voalaza ihany koa fa tsy mpanolo-tsaina manokana ary tsy mpikambana ao anatin'ny kabinetra ny filohan'ny telo-mirandoholona. Tamin'ny volana febroary 2024 lasa teo nasain'ny loholona Britanika tany Royaume-Uni ny général Ravalomanana izay manana fiaviana avy any Inde nefa n'ity loholona Britanika ity ka voasa tamin'izany ihany koa ilay mpandraharaha indiana. Ampiasaina hanilezana vaovao diso anefa ny sary izay nandritra n'ireo fitsidiana ireo hentina hanaratsiana ny filohan'ny telo-mirandoholona hoy ny fanazavana hatrany. Araky ny voalaza mantsy dia nisy ny filan-kevitra manokana momba ireo Boeing izay misa 5 nomena laharam-pamantarana malagasy tonga ny Iran ireo ka tsy maintsy nisy tompona andraikitra nesorina moa ao anatin'izay filan-kevitra ny ministra izay. Toy izao manaraka izao ny sazy ho an'izay manitsakitsaka ny fitsipika mifandraika amin'ny sazy napetraka ho an'ny Iran. Lamandy hatramin'ny 4,500 dolara na vola avo roa hendy amin'ireo transaction natao no sazy ho an'izay mandika ny fitsipika momba ny sazy mifandraika amin'ny Iran sy ny fitsipika momba ny sazy mahakasika ny asa fampiroroana maneran-tany ary ny fitsipika momba ny sazy ho an'ireo izay manaparitaka fitaovam-piadina mahery vaika
na teratany amerikana izany na avy amin'ny firenena hafa. Ankoatra izay, ny fanitsakitsahana fanahinina ireo sazy ireo dia hitarika hatramin'ny fanenjehana ara-pitsarana amin'ny lafiny heloka bevava iendreketany Departement of Justice ka lamandy hatramin'ny $2 sy ny sazy 20 taona an-tranomaizina no saziny ireo olona izay manao an'izany. Io no votoatin'ny fampahafantarana navoakany OFAC na Office of Foreign Asset Control any Etazonia tamin'ny 13 Jolay 2024 lasa teo ho an'ireo orinasam-piaramanidina mifandraika amin'ny raha rehetra. Ity farany izay voasaziny firenena tandrefana noho ny antony ara-nokleary, ny fanohanana ireo vondrona mitampiadiana ary fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Andrasana araka izany izay ho toy nyty raharaha boinina 767 misa 5 nametrahana laharam-pamantarana malagasy izay tonga ny Iran ireto. Araky ny efa nampoizin'ny be sy ny maro dia noesorina tamin'ny toerany ny ministry ny fitaterana Valérie Ramonjavelo vokatry ny raharaha boinina 767 araky ny didim-panjakana nivoaka ny harivan'io maliny. Izy irery ve no nomena ny hadisoana rehetra sa mety ho esorina ihany koa ireo mpirebetsapetsa hafa? Io ny fantaniana izay napetraky ny be sy ny maro. Hampiravina ny toe-draharaha ve izao fanapahan-kevitra izao sa ho toa ilay raharaha teny ambohy malaza ihany? Dia madio tanteraka eo anatrehan'ny toe-draharaha ity ve izany i Madagasikara sy ny mpitarika azy ary hilamina eo ve ity toe-draharaha ity? Ka dia andrasantsika eto ara no mety ho tohin'izay aorina kely eo. Azo lazaina fa mbola mifamaofao araka izany ity toe-draharaha mahakasika ny fiaramanidina boinina 767 izay hita tany Iran ity ary mety mbola ho maro ireo zay ho voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity hatrany raha mitohitohy kely eo ny fanadihadiana mahakasika an'ity raharaha ity. Miandry an'izay mety ho toy nyty raharaha ity hatrany araka izany ny mpanarabavao maneran-tany rehetra indrindra fa ny mpanarabavao malagasy amin'izao ankehitriny izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.